Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Fahafatritsika tompoko, ray o, ray malalo, lay rainay mandrakizay andrian'ny fiadanana, tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Midiranao izay mankalaza anao manome voninahitra ny anaranao, mioby ny fiandriananao sy ny fahalehibiazanao amin'ity anio ity, satria mbola nanehoanao lay fitiavanao faratampony izao tontolo izao. Ary izany indrindra no andadiladizanay, andolianay manoloana ny fiandriananao ry Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta, lay namita ny famonjena ho anay tsiraray avy. Tsy mba namelanay ho kamboty ianao fa maniraka sy manome mandrakariva ny fanainao masina ho an'izay mangataka izany sy mangitahita izany koa dia midina fanahy masina ao anatin'ny tsiraray avy, hanokatra ny fo sy ny saina mampanahy anay, azahoanay mandray ny hafatrao amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Dia mitenena mandrakariva aminay mpamonjy eo ambany fitarihan'ny fanainao masina, fa voninkaino anao zahay mpanomponao. Ho anao ny idera sy ny aja ry tompontompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ny fona tsiraray avy kosa dia ho tanolonaka aniriny ny teninao. Haleloia, amen. Manonina ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho antsika tsiraray avy izay manaraka izao vatsim-panahy izao. Ampifaliana sy ampitiavana ary ampanetretena mandrakariva no azahoako miantrano amin'ny tokantranontsika amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Ny tenin'Andriamanitra hanorenantsika ny vatsim-panahy amin'ity andro anio ity dia amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany toko 7:20, Isaia toko 7:20, andininy 9:40, Isaia toko 7:20, andininy 9:40 tapany voalohany, ary ho tohizantsika ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 9, andininy 17. Jaona toko 9, andininy 17. Vakintsika misesy izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia toko 7:20, andininy 9:40 tapany voalohany. Indro efa vitako tomboka vatsa eo am-pelantanako ianao. Jaona toko 9, andininy 17. Aza miasa hazo ny hanina mety ho levona, fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay, izay omeny ny zanak'olona anareo, fa izy no nasian'Andriamanitra Ray tombo-kase. Amen. Izany tenin'Andriamanitra roa misesy izany no andraisantsika ny lohateny hoe amin'ity maraina ity amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao, ny tombo-kase n'Andriamanitra. Ny tombo-kase an'Andriamanitra. Araka ny voalazan'ny Isaia mpaminany izay novonakintsika teo tamin'ny toko 7:20, andininy 9:40 tapany voalohany, manao hoe indro efa vitako tomboka vatsa eo am-pelantanako ianao. Raha jerevantsika andray mitompo maso ny tantaran'ny reto zanak'Israely reto dia zanak'Israely izay nandalo fitsapana sy fisedrana ary tojo fahoriana lehibe sy goavana. Ary rehefa vakintsika eo amin'ny andininy 14 ka hatramin'ny 17 amin'izao toko 7:20 izao, dia hitantsika mazava tsara fa reto zanak'Israely reto rehefa tojo ny fahoriana goavana teo amin'ny lafim-piainany, dia nahatsiaro izy ireo fa nafoin'Andriamanitra, nahatsiaro izy fa adinon'Andriamanitra. Tao anatin'izany nefa dia nanome toky kosa Andriamanitra ho setry ny
izany teny sy atao hoe fanomezan-tsiny nataon'ireto zanak'Israely reto fa hanafoy azy Andriamanitra no hoe indro efa vitako tomboka vatsa eo am-pelatanako ianao. Zany teny zany koa no tonga amintsika tsiraray avy izay miandro vatsim-panahy izao. Tojo fahoriana goavana angamba izao sy anao eo amin'ny lafim-piainantsika tsiraray avy. Mandalo fitsapana, fisedrana, tsy fahombiazana, toa tsy valim-bavaka arak'izay nahatenaintsika no miseho sy mitranga, dia mety tafalatsaka ao anatin'ny velam-pandriky ny fahamoiza-pontsika. Ny fanomezan-tsiny an'Andriamanitra tahaka an'ireto zanak'Israely reto, ary izay indrindra no mahatonga an'Andriamanitra araka izao voalaza sy nambaran'i Isaia mpaminany izao fa manome toky atsika sy mampahery atsika mpino kristianina izay manara-dia marina an' Jesosy Kristy Tompo ka tratran'ny fitsapana sy ny fotoan-tsarotra itsika amin'ity andro anio ity. Tsaroa fa lehibe kokoa ny fitiavana atsika noho ny fitiavana voajanahary atolotry ny reniny ho an'ny zanany. Koa tsy azo saintsaina mihitsy izany Andriamanitra hanadino atsika izany, indrindra mora azo ny famoiza-po sy ny alahelo isika tsiraray avy. Tsaroa fa tsy miova na oviana na oviana ny fiantrany atsika, na inona toe-javatra iainantsika, na inona mety tsy fahombiazana eo amin'ny lafim-piainantsika, dia izaho ny tsarovy manara-maso atsika amin'ny fitiavana lehibe ilay Andriamanitra iray, ary feno fahalemem-panahy ny fony mijery atsika ary mampanantena antsika izy amin'ity andro anio ity. Mahazo matoky tanteraka isika fa tsy handao atsika mihitsy izy akory, satria izay no lazainy hoe efa vita tomboka vatsa eo am-pelatanany izao sy anao. Ary ny porofon'izany alehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika izany anie dia isika vitan'ny tombo-kasea eo am-pelatanany mba tsy hanadinoina antsika na oviana na oviana. Eo anatrehany mandrakariva ireo olatra eo amin'ny tanany ho fampatsiarovana ilay fitiavany lehibe narotsany tamintsika sy ny faniriany hiahantsika tsiraray avy. Ary zany tombo-kase eo am-pelatanany izany dia nasehony sy nasetriny tamin'ny alalan'ny lay zanan'ilay tokana, dia Jesosy Kristy Tompo nanolotra ny ainy teo ambony hazo fijaliana. Ary izay no nahatonga azy manambara eto amin'ity filazantsarany Jaona toko 9:17 tapany farany ity manao hoe ny zanak'olona nasian'Andriamanitra ray tombo-kase hoy Jesosy. Izany hoe Jesosy Kristy Tompo izay nanolotra ny ainy teo ambony hazo fijaliana, maty noho ny amiko sy noho ny aminao, ary lay tanany nofatsihina teo ambony hazo fijaliana, iny lay marika tombo-kase lehibe nataon'Andriamanitra ray hanambarany sy ilazany fa efa vita tombo-kase, tomboka vatsa eo am-pelatanany Jesosy Kristy Tompo izao sy anao. Anio ry afaka malala izay miandro izao vatsim-panahy izao, mandalo aloko ny fahafatesana angamba ny fiainantsika tsiraray avy, mety eo amin'ny lafiny ara-panahy, ara-tsaina, ara-batana. Ny fampanantenana, ny toky ny vaovao mahafaly amin'ity andro anio ity dia efa nataon'Andriamanitra tombo-kase eo am-pelatanany ny fiainako sy ny fiainanao, ny momba ahy sy ny momba anao, ka izay endrim-pahafatesana rehetra eo amin'ny lafim-piainantsika dia efa
natsangana tamin'ny maty tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, izay izy lay santatry ny efa nodimandry. Ka dia izany no ananantsika tsiraray avy fahavelomana, ananantsika tsiraray avy fandresena, ananantsika tsiraray avy antoka fa efa vitan'ny famonjena amin'ny lafim-piainantsika. Ary izany famonjena izany dia hanome fahavelomana, hanome fiadanana feno sy tanteraka eo amin'ny lafim-piainantsika. Kanefa dia mila izao sy anao mikatsaka, mila izao sy anao mifikitra, mila izao sy anao mino sy mahatoky fa efa nataon'i Jesosy Kristy Tompo tampitiavana ny famonjena ho antsika tsiraray avy. Ary efa natolony ho azy anao ny fandresena, fa kosa izao sy anao tsy maintsy mandahy sy manohatra izay fiainana toe-po sy toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra izay nanisy tombo-kase antsika tsiraray avy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Ary izany tombo-kase n'Andriamanitra dia izay no mahatonga antsika tsy hanary ny fahasahintsika, tsy hanary ny finoantsika, tsy hanaritsika ny fanantenantsika, fa mba ho fanantenana an'Andriamanitra koa ny finoanareo. Hoy Petera 1:1-20. Ry havako malala ao amin'ny Tompo. Jesosy Kristy Tompo ry havana dia tsy olombelona ka handainga, tsy olombelona ka hamitaka, ary tsy manao teny tokony fitaka izy, fa ho antsika izay kristianina marina, miaraka nanombo ny filahtsika sy ny tenantsika teo ambony hazofijaliana niaraka tamin'ny Jesosy Kristy Tompo, dia andehantsika hioby sy hankalaza fa efa resin'i Jesosy avokoa teo ambony hazofijaliana izay rehetra endrim-pahafatesana teo amin'ny fiainantsika. Ary izany no antony nahatonga azy nanambarana anao hoe indro efa vitako tombo-kavatsa eo am-pelantanako ianao. Aza kivy aza mamoy fo, aza very fanantenana, fa minoa, manantena, matoky fa efa vitany tombo-kase eo am-pelantanany izao sy anao. Ary manome toky lay Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo fa manoatra noho ny mpandresy tokoa itsika, dia amin'ny alalan'ilay tiantsika dia Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta izany. Ivavaka itsika ry havana, sambatra iray Jesosy manana anao, fa izahay tokoa izay manaradia anao no adaladala foana, tsy mba manana faharetana, tsy mba manana finoana, mierikerika sy feno fanahinany amin'izao fiainana izao, ary dia manome tsiny anao mandrakariva eo amin'ny lafim-piainanay. Rehefa mafy ny tafio-drivotra, mafy ny zavatra manjo sy mianjady, mafy ny adi-tsaina sy ny adi-piainana izay mianjady aminay, dia manontany sy manome tsiny hoe aiza ianao Jesosy. Sofa teo ianao, Andriamanitra iray izay nampatsiahanay tamin'ny alalan'ny fanehoanao masina fa indro efa vita tombo-kavatsa eo am-pelantananao izahay. Dia tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo izay nanolotra ny ainy teo ambony hazofijaliana ka nofatsiana ny tanany
lany voany, ny tongony, ary de nasehony sy nampatsahiviny taminay tsiraray avy tamin'ity andro anio ity fa eo am-pelantanan'i Jesosy Kristy Tompo ny fiainanay tsiraray avy. Mibebaka eo anatrehanao izay, Jesosy malalo, amin'ny fanomezanay tsiny anao. Mifona, mivalo, mibebaka mandadilady, mamondrafo aminay tsiraray avy. Fa amin'izao sisa izao kosa de ataovy mino anao, mahatoky anao, anantena anao, ary hanana faharetana eo aminao. Ahatsiarovanay mandrakariva fa ianao Jesosy Kristy Tompo ilay zanak'olona nasian'Andriamanitra ray tombo-kase ho fanavodana ho anay zanak'olombelona. Ary izany no nahatonga an'Andriamanitra nilaza hoe indro efa vita tompo-kavaja eo am-pelantanako ianao, ary ny mandanao de eo anatrehako mandrakariva. Mankasitraka mankatelile, tazony mafy fa tsy mahatana anao reto mpanaradianao. Misaotra mpamonjy eo. Tiana ianao Jesosy Kristy Tompo, ary de hifikitra eo aminao izay mandritra ny andro sisa iananay. Aleluia. Amen.